manginy mihina fa voaraintsika daholo ireo teny be dia be teny mamy be teny marina be apetraka Andriamanitra ny ambava mpanompony atonga anao tena hoe ho tsara fiomanana hiatrika ny journée anao hiatrika ny herinandronao hiatrika ny mois de mai anao hiatrika ny mandrakizay anao misy teny be dia be teo fampatsevana antsika fa ao amin'ny fanapahan-kevitra no endrasan'Andriamanitra antsika na amin'ny fitiavana zany na amin'ny famelan-keloka zany na amin'ny famelan-keloka foana tika le foana hoe verimberina le izy natao an'izay mihitsy ane le famelan-keloka natao ahazaka an'izay mihitsy le famelan-keloka omenao mahazaka mahazaka multirécidiviste raha amin'ny lalàna dia olona mpamerikeloka matetika mahazaka an'izay ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao tena kaikinao mahazaka an'izay ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao hoe tsy zakanao zany hoe fa ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao hoe ny fanananao an Jesosy hoe ny fiombonanao am Jesosy hoe no azakanao an'izany hoe alleluia araka ny tenin'ny pasteur teo mifandray be dia be amin'ny fifandraisanao manokana am Jesosy ny fahafahanao mandroso maneho izay takian'Andriamanitra aminao zay mahatonga l'izy tsy théorie fa tonga dia pratikana fiainana eo amin'le fiarahanao manokana amin'Andriamanitra avy amin'ny fahatsapanao ny famelan-keloka omeny Jesosy ianao mahatonga anao koa lasa mahay mamela heloka ny hafa raha tsy misy izay le fiarahana amin'Andriamanitra izay dia resa be le mamela heloka renao mihitsy ny hoe tamin'ny anina nanao fahadisoana ohatr'izao fa navelan'Andriamanitra heloka dia lasa hery any anatinao iny hoe za koa zany hiatrika n'ity olona ity amelany helony ohatry ny namelan'Andriamanitra amen mazotoerina vetivety raha vetrany dia anomboka tsika tena kaikinao tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe avereny hoe misy tenin'Andriamanitra ho anao indray androany hoe anampy anao hoe ao anatin'ny fiarahanao hoe amin'Andriamanitra amen ny lohahevitra omeny tompo antsika androany tena ampitondraina ny lohateny hoe communion mampivavaka communion mampivavaka ny olona manana fiombonana amin'Andriamanitra dia mivavaka ho azy ary avy amin'ny mivavaka koa no hahatonga ny olona manana fiombonana amin'Andriamanitra misy fanoharana tenen'ny pasteur Sandra teo mazava be ozy izy hoe raha miresaka ozy izy zao hoe afaka hoentin'ny pasteur avy rehefa avy eo dia mamaly pasteur zao hoe dia tsy misaina an'izay tsony ozy izy ambara-piravan'ny fotoana ohatr'izay mihitsy le tokony ho ananantsika ara-pifandraisana miaraka amin'Andriamanitra dia zay koa nefa misy ifandraisany amin'ny hoe efa nyteny an'izay izy omaly dia tsy netiko dia mitaintaina izy satria tsy nataoko fa raha ohatra hoe nandritry ny heritaona efa ifanaovana amin'ny rahalahy le izy dia zay le mahatonga ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tokony ho renao mihitsy ny hoe Jesosy tsy mamitaka anao zany ny olona ny mamitaka an'Andriamanitra Jesosy tsy mandao anao zany ny olona ny mandao an'Andriamanitra dia ataovy maro toerana izay dia menara miaraka amin'i Jesosy communion mampivavaka misy karazany ny fomba isehoan'Andriamanitra mamaly vavaka anao ary izy ireo dia samy avy amin'ny fiombonana avokoa le ho resahantsika anio rappelina ve dia tia mahakasika amin'ny fiombonana mba ho miara tafiditsika hoe inona foana le fiombonana resahana lava eto na communion io fiombonana io aloha dia avy amin'izay efa nitenenin Jesosy no amafisiny Jesosy no amafisiny zavatra novotainy Jesosy no amorain'ny famonjena ny fiombonana hoy ny Jaona 2:17 zavatra anankitelo no zareko aminao vetivety alohan'ny idirantsika anatin'le vavaka zavatra ohatrany hoe fondation ohatrany hoe fototra ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ozy izy eo amin'ny Jaona 15:7 amin'ny laran'i Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany Matthieu 11:29 laran'i Jesosy entony ziogako mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po
dia hita fitsarina ao amin'ny fanahinareo ianareo. Amen. Luc 21:15. Zay izy telo zay. Anaran'i Jesosy, za no anomenareo vava sy saina zay tsy ho azon'ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Le voalohany raha miray amiko ianareo, communion. Le faharoa mianara amiko, fruit, fahafahanao manahaka an'Andriamanitra aman-toetra. Le fahatelo za hozy Jesosy nanome anao saina. Ao amin'ny saina ahafahanao miara-miasa amin'Andriamanitra, ahitanao ny zavatra efa novainy mba ho azo tsapaitanana isitrahanao. Le communion zao rehefa mandinika sika zavatra tenenin Jesosy toy izy hoe raha miray amiko. Izy tsy niteny hoe miray samiko, fa ozy izy raha miray amiko. Afaka miray anao zany dia afaka tsy miray, tsy problème mani, fa ho problème anao. Satria ao amin'ny Jauna 15:8 dia miteny Jesosy raha vao tsy miray aminy ianao dia tafasaraka amin'ny mahasampana, dia ho sampana maina, dia ho sampana malazo, dia ho sampana riana ny ivelany, dia ho atsipy anaty afo. Zay izy vao tena mampatahotra fa litany voaloatra mbola tsy denararena loatra. Araka ny tenin'ny pasteur teo hoe possible misy vola fa tsy miombona, fa ho tonga eo amin'ilay hoe ho arinany amin'ny afo dia may amin'izay, fa ho tonga saina ny olona hoe ay ty fiombonana ity zany kay tsy kisangisangy, fa raha tsy te ho very dia miombona. Zay angambala izy raha itsina zany, raha tsy te ho very dia miombona. Kanefa ny antom-piombonana tsy tahotra ny ho very, fa fifaliana hiaraka amin'Andriamanitra. Raha miray amiko, raha miteny aminao zany Andriamanitra hoe raha miray amiko ianao, inona dikan'izay? Any amin'iza zany le décision iray sy iombona aty amintsika, satria Andriamanitra efa nanao ny fomba rehetra hanakekezana anao, nanao ny fomba rehetra izy mba hampiditra ny fanatrehany ho ao anatinao. Ny fanamasina tonga ao anatinao mitondra ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra personnellement. Raha miray amiko, dikan'izay misy olona zany mamaly hoe eny tompo iray aminao dia manokana fotoana izy manamboatra ny fiainana izy dia manangana fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra. Le faharoa indray mianara amiko izy. Eto indray Jesosy tsy niteny hoe raha mianatra amiko ianao, fa tonga dia napetrana le izy toy ny didy tokony ataonao hoe mianara ianao amiko. Hitanao rehefa miteny ny zanakao ianao hoe tokony hianatra, inona dikan'izay? Zany hoe mbola apetraka ao zany hoe mbola tiana ho tonga saina izy, fa rehefa somary efa récidiviste le zavatra dia manomboka miova le teninao hoe mianara, inona dikan'izay? Manomboka efa manoro ny lalana tsara tokony andehanan'le zaza ianao hoe ny tokony atao zao ane tsy milalao fa mianatra. Ny zavatra sain'i Jesosy ianarana tsy fahagagana. Ozy izy hoe mianara amiko fa za ozy izy malemy fanahy sady tsy miavina ampo. Avereny hoe toetra no ianarana hoe. Le Luc 21:15 le nambaranako an'le introduction teo dia za ho Jesosy nanome anao saina. Io le teny nandeha teo hoe aoka ho ao aminareo zao saina zao. Io saina io zany mety tsy ao aminao, fa avy amin'ny décision raisinao no mahatonga an'le izy ho ao aminao. Miserana le izy dia alainao dia ataonao amin'ny tapon-dohanao. Zay zany zao ny saina. Mahasamihafa ny saina sy ny toetra efa ao anatinao. Tsy mila angatahana fa ianao no mifankazatra amin'le efa nomeny mba ho avoaka. Fa ny saina miserana mandalo samborona dia atsatoka. Miserana mandalo dia atsoa dia atsatoka. Zay ny saina zay. Ao amin'ny saina no mahatonga anao ho tonga saina. Fa ny zavatra rehetra atrehanao dia zavatra efa novitainy Jesosy sy efa vonona. Tsy zavatra vao angatahana toy ny mbola tsy vita, fa zavatra efa vita eken'ny sainao avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra sy ny toetra tsara avoakanao. Korintiana 2:7 aminaran'i Jesosy. Mahatoky Andriamanitra zay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Antso ny communion. Raha miantso zao hoe pasteur Sandratra, tsy namaly izy zao. Ohatr'izay zany zao le izy. Afaka mamaly izy
dia afaka tsy mamaly ohatr'izay koa tsika tsiraray avy miantso Andriamanitra hoe zanako a miombona amiko moa androany e raha miombona amiko ane ianao e zay dia ianao nefa berehana be satria misy asa tsy maintsy karakaraina ny ankizy tsy maintsy veloma dia velomy ary fa tia laza aminao ao fa misy farany ane io fisasarana io raha zay ianao a mampanaiky ny ao anatinao lay tenin'i Jesosy tsy mandaingy aminao ary izy tsy andaingy aminao mandrakizay ary izy tsy mahay mandainga satria zavatra izay lazainy dia fahamarinana anankiray mandaingy le menarana ela satana zay tsy miteny fa tsy lainga avy eny ambavany teo izy Jesosy aminao raha tafasaraka amiko ianao a dia tsy mahay manao na inona ny fotoana anekenao an'izay no fotoana anisan'ny tsara indrindra isehon'ny fandrosoan'ny fiainam-panahinao amen raha miteny zao ianao hoe zara ny za zao maly zao mitady vola zao adiniko mivavaka fa azoko le vola efa ho aizy iny vola iny avy eo rehefa tsy miaraka amin'i Jesosy ianao aretinifo indray mandeha fotsiny dia lasa iny miaraka amin'le mba kokana pangony kely nangoninao tamin'ny herinandro iny mila an'i Jesosy ianao mila an'i Jesosy mihoatra ianao no ny zavatra rehetra antso ny communion avy ireny hoe miantso Andriamanitra iombona aminy hoe Efesana toko 5:1 a dia zao nambarany teny maran'i Jesosy hoe koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ireo tahaka ny zanaka malala rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia miandry antsika ny programa mpanahafana an'Andriamanitra ianao zany tokony ho zanaka tsara toetra ohatra an'Andriamanitra zanaka manam-paharetana ohatra an'Andriamanitra zanaka manam-pitiavana ohatra an'Andriamanitra zanaka mandefitra ohatra an'Andriamanitra zanak'Andriamanitra manahaka an'Andriamanitra aman-toetra Romana toko 12:2 zao voalazany teny maran'i Jesosy le terme teo ilay andreo fa aty amin'ny epistily indray no anamarinako an'le izy ho anao mba hamantaranao hoe important io mason'Andriamanitra mila rahanao akaiky izy ireo minaran'i Jesosy aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova enao no miova amin'ny alalan'ny fanekenao anavao ny fotom-pisainanao amin'ny fotom-pisaina ry havana misy zavatra mila vaozina kanefa tsy mamaiky an'Andriamanitra ny manana ny sain'i Kristy fa mamaiky an'Andriamanitra manana ny Kristy aloha ianao fitiniko ary izy dia hitsitsika anatin'ilay communion mampivavaka voalohany raisinao ty manana ny Kristy maninona faharoa miombona amin'ny Kristy fahatelo manahaka ny Kristy manana ny sain'i Kristy ireo karazana fiovana rehetra irinao avy eo amin'ilay saina daholo amin'izay avy eo zay mahatonga antsika tsy mihazakazaka hanova saina aloha fa ampahafantarin'Andriamanitra anao ny asaribidin'ny fandraisanao an'i Jesosy satria avy amin'ny fanananao an'i Jesosy avy ao anaty no ahafahanao miombona sy miaraka amin'Andriamanitra tsara misy fafiny fiarahanao amin'Andriamanitra dia ilay izy mety hiteny ianao dia fa ahoana pastera mifankanafi ny fiarahana amin'Andriamanitra maka fotoana ianao dia mahatsiaro izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao tany amin'ny lasanao zay mampiasa fo atsiaro izay efa nataon'Andriamanitra iskafany ao anatinao ny amin'ny fametranao ny lanjan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao avy amin'izay tadidinao sy tsaronao fa efa nataony teo amin'ny fiainanao tena akaikinao rehefa tsaronao izay nataon'Andriamanitra hoe dia hietsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra hoe dia rehefa apatsehivinao isan'andro zany hoe apatsehivinao ny tenanao dia hifikitra amin'Andriamanitra isan'andro ianao hoe zay mahatonga ny boky nisy amin'ny teny hoe tsarovo ny aty lavaka zay ny edinanao isaky ny matsiaro ianao hoe taiza ianao no ny tsipon'Andriamanitra dia manetry tena ho azy ianao isan'andro miteny amin'Andriamanitra amin'ny fanavaozana isa maraina hoe tompo tsy toy izao raha tsy teo ianao tsy ampy an'izay lesona izay Saoly mpanjaka tamin'izany mety tamin'ny toriana ilay izy dia tsy nanatrika sekoly izy tamin'izay fa tsy afaka dia tsy voarainy izay lesona izay dia kely izy tany am-piandohana dia nametraka ny tenino lehibe amin'izay izy tany am-piafara izy amin'izay nametraka hoe lehibe azy zao izy izy dia rehefa ampatsihivina hoe ianao ny hoe taloha aza amresaka ny taloha zao efa vanim-potoana amin'ny fandrosoana zao
Davida na de efa mpanjaka be voninahitra be ary de matsiary foana hoe tam'izah mbola mpiandro zany foana. Raha ianao zany tao amin'ny inona fiantsonana zany teo amin'ny manodidina mpanjaka cour royale, le karazan'olona manodidina anazy eo zany de zany isan'andro de zany foana tenen'i Davida, zary reto taloha mpiandro endrikely zany foana. De mety tenany hoe raha za aloha ny lasa mpanjaka eo ny sariko taloha re mihitsy ny tonga de rovitiko. De misy feo miteny hoe zay mihitsy ny tsy hampanjakanao mandrakizay. Satria ianao ho mora manadino ny deparanao, fotry ny aingana te hisitraka le promotion de te hamafa an'le passé anao zay maneho fa tsinitsininy ianao. De eto mbola te hiteny aminao fa raha ialan'Andriamanitra ny olona anankiray de tsy misy antony ary tsy misy dikany ny fiainan'io olona io. Deo tsika hiditra anatin'le zavatra nomeny Jesosy mazava zay ny communion. Inona no ifandraisan'ny communion sy ny vavaka? Point voalohany Andriamanitra manamora ny valan'ny vavaka ataonao rehefa miombona aminy ianao. Misy karazana valim-bavaka sarotsarotra vao mivoaka, fa misy karazana vavaka amorain'Andriamanitra ny amaliana azy. Anisan'ny mahasamihafa an'ireo de ny fiombonanao lay mivavaka amin'ilay mpiaino ny vavaka. Miombona tsara amin'Andriamanitra de ho amorain'Andriamanitra zay valiny tokony ho anao. Ny sekret zany tsy raha anakolahy ateteny tapitendrombohatra mba hanafainganana amin'ny valim-bavaka ao. Ny raha an' Jesosy latsaka efa ampy. Tsy misy raha anizanizana, raha ninninina tsony hanampiana an'izay. Tsotra aminao marina. Ary zay mihitsy nandatsahan Jesosy ny rahany mba tsy hisy raha hafa tsony ho alatsaka. Ho amina mety hoe filana valim-bavaka na etaetany ho avela heloka. Avy eo amin'ny fiombonana ianao ny lasa mampahazo aina an'Andriamanitra ny anamora zay ataka nataonao. Jaona 15:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko, angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Arak'ilay voalaza teo ny dikany hoe communion de miaraka amin'Andriamanitra, tsy lavitra an'Andriamanitra, tsy misaraka amin'Andriamanitra, miray hevitra amin'Andriamanitra, mitovy hevitra amin'Andriamanitra, miombona amin'ny fihevitra Andriamanitra, mangataka vavaka amin'ny fitiavana, zany mbola izy daholo. Korintiana 2:12 de manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe zay rehetra ataonareo de ataovy amin'ny fitiavana. Anisan'ny tokony ataontsika amin'ny fitiavana de ny vavaka. Possible ve pasteur misy vavaka tsy atao amin'ny fitiavana? Be de be. Amin'izao vanim-potoana zao be de be zany efa tsy mahavita ny vavaka ao mpitondra fitiavana zany tsy. Formation io lalovanao izy de verina fa ianao rery miatrika an'izany. Amin'ny roa maraina eo foaziny bidon jaune. Zay aloha miaina an'izany voninahitra an' Jesosy. Zay zany aloha formation sy module. Ianao mba efa zatra an'le pommeau de douche. Tamin'ny verina tamin'ny andro ny antiquité mibata jerekanina. De ahoana imonmonina. Monmonina de horingana. Sany me voninahitra an'Andriamanitra de hivavaka. De eo ampiandrasana de amin'ile rano koa amin'io tena rano mizaha toetra be mihitsy. Tsy rano mandeha be le izy. Dikan'izay zany manangana jerikanina ray zany Salamy 119. Ela be zany. De ahoana arany? Tsy vavaka tsony zany ao satria sorena ve? Fa de alefa ny rano misaotra Andriamanitra mankasitraka misaotra betsaka. Misaotra betsaka ny amin'ny bidon jaune. Misaotra ny amin'ny rano. Misaotra ny amin'ny rano mitete. De manao pitiavana fa tsy hoe sady sorena. Vao sorena eo de tapaka ny rano. Ianao eo amboarin'ny tompo e. Tsy haiko aloha nareo fa zay aloha zany de mandalo module de formation spécialisé et professionnel.
fa tsy mampiala amin'i Jesosy zany. Misy zavatra tiany tongava, misy zavatra tiany ianarana ao anatin'izany. Lesona voaraiko sao dia tsotra be. Taloha zao tsy mivavaka ho an-drano zany. Ary efa profetika ilay tononkira hoe mangataka ranao aminao ahy. Profetika ireny. Manaitra Andriamanitra hoe azo atao mahazary ty resaka ty ne. Io ne vao tsy angatana dia possible tapaka. Jereva ny tokoa fa tapaka. Misy zavatra zany eo amin'ny fiainantsika io zao everitsika efa tsy ho tapaka mihitsy dia tsy atserovantsika n'Andriamanitra raha tsy efa tapaka. Faharoa, le rano tsy tonga amin'ny fotoana mahafaka anao. Hoe za amin'ny raiky amby folo ka hatramin'ny 20 sasany ao an-trano afaka atao amin'io ve mandeha le rano? Fa amin'ny fotoana mampandeha an'le rano tsy maintsy adaptenao ny programanao. Raha tsy zany tsy manana rano ianao. Tsy hainao zany le izy fa Andriamanitra manao an'ilay izy dia ianao no misadapta amin'ilay fotoana. Zay mahatonga ny sekoly tsy amin'ny fotoana mahafaka anao fa amin'ny fotoana sain'Andriamanitra anaovana an'ilay izy. Andriamanitra ny hita ny firenentsika ao anatin'izany. Miombontsika amin'ilay mpiaino vavaka. Salamo 65 dia manambara amin'ny Jesosy hoe ry mpiaino vavaka ianao no aton'ny nofo rehetra. Tsy valim-bavaka ny ilainao, Jesosy mpiaino vavaka no ilainao. Jaona 11:41 hoy Jesosy, raha eo misaotra anao fa efa niaino ianao. Misaotra ny rainy Jesosy amam-piaino vavaka ny rainy. Izy tsy niteny hoe misaotra anao ny amin'ny valim-bavaka nataonao, fa misaotra anao fa efa niaino ianao. Aza tezitra amin'ilay mpiaino vavaka, zay le communion. Aza tezitra amin'ilay mpiaino vavaka satria ohatra ny taraiky amin'ilay mahatery anao, le vavaka araka ny fandaminan'ilay mpiaino vavaka dia Jesosy. Raha itsina zany dia aza tezitra amin'i Jesosy ianao. Zay le vavaka atao ao anaty fiombonana. Satria misy karazana vavaka anaty fahatezerana, ny olona manao an'ilay izy dia iny le vavaka tsy misy fiombonana. Ivaly ihany iny fa tsy voatery ho moramora ny fomba ivaliana iny. Fa le zaraina aminao androany mba tonga anao tena ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fa zay anisany anamoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo aminao sy izy. Aza miadiady amin'ilay mpiaino vavaka. Ianao ve tsy nahita an'izany rehefa miadiady ao amin'ny fokotany ianao? Ela be ny sertifikaanao vao mivoaka. Mbola sitratran' izany ve nareo? Ny antony, ianao mitsy tsy tokony hiady aman'olona. Zay koa ray. Fa manao miady amin'ilay olona. Aka droako ny andramoarany. Fa na droanao rio sy tsy hainao ny impose ny amin'ny asan'ny hafa. Zay mahatonga antsika mianatra maneritena. Maika eo anatrehan'Andriamanitra, aza mieritreritra n'Andriamanitra ho adalaka diso izy amin'ny fomba maliny ianao, na hoe ny fandisy fotoana izy amin'le mahatery ianao. Ara-potoana ny fahatongavan'Andriamanitra hamaly ianao. Tena akaikinao, ara-potoana ny fahatongavan'Andriamanitra hamaly ianao io hoe. Aza tezitra amin'ilay mpiaino vavaka, aza miadiady amin'ilay mpiaino vavaka. Ianao efa manam-pahatakarana micomprendre fa ny fotoana tsara indrindra dia avy amin'Andriamanitra. Ianao dia manam-pahatakarana mahatakatra micomprendre fa ny anjaranao mandamina vavaka fa ny anjaran'Andriamanitra mandamina amin'ny valim-bavaka. Matokian'Andriamanitra nandray an-tanana ny dosianao. Aoka ianao atakatra sy comprendre fa zay mahasoa no valian'Andriamanitra fa tsy zay mahaterina mahafinaritra anao. Mila miombontsika amin'Andriamanitra ao anaty vavaka. Tsy miady aminy, tsy tezitra aminy, mahatoky azy. Zay karazana fifandraisanam-po ao anaty vavaka izay hitondra karazana vokatra atao hoe ho amoraina lay vavaka. Point faharoa, Andriamanitra dia afaka mamaly mihoatra noho ny vavaka ataonao. Misy fotoantsika mangataka hoe inona mihitsy ny secret amin'ny vavaka e? Dia Andriamanitra miteny secret amin'ny vavaka, misy zavatra azoko atao mihoatra noho ny vavaka. Nefa ny mahafa-po antsika eo amin'ilay vavaka dia efa afa-po be antsika. Hoe mangataka mofo dia mofo ny tonga. Mangataka sardine dia sardine ny tonga. Way raha mba za zao miaina an'izany dia Andriamanitra tsy taitra.
satria ny mahafinaritra an'Andriamanitra mangataka mofo ianao fa latabatra feno sakafo nomeny ianao. Mihoatra. Ny antony raha ny ao am-pon'Andriamanitra dia tsy afaka miandro ny finoanao. Mahafinaritra zany teny zany. Raha ny ao am-pon'Andriamanitra dia tsy afaka miandro ny finoanao. Ary mety afaka 50 taona vao takatry ny finoanao dia any ve Andriamanitra vao hanome an'ilay izy nefa izy efa maika be fa tia loatra anao. Dia nasiany lalana irika ahafahan'Andriamanitra mamaly anao na dia tsy nangatahanao aza ary na dia tsy takatry ny fangatahanao aza nefa ianao mahay mangataka be tena Pro Max 2.7 be anao fangatahana hainao mametrapetraka hatety dia makety dia makato dia jerevan'Andriamanitra hatreo ve nefa ny zavatra tiako atao hatraty. Atsangana oatra misy maheno ty zavatra resantsika androany ty mety efa niainanao dia ampatsivin'Andriamanitra hoe tamin'iny satria nisy an'izao hitako tao aminao. Misy taona venareo tsy maro marika hoe ohatrany hoe vao mivavaka maraina dia maraina n'iny ihany dia mivaly le izy. Misy taona ohatrany hoe maraina n'iny afaka herintaona. Inona zany ny différence entre an'ireo? Anisan'le resantsika teo nisy fiombonana tao anatin'le vavaka dia namorain'Andriamanitra tamin'iny. Tsy tokony ho sendrasendra zany ny fandraisantsika amin'Andriamanitra mambavaka hoe sendra mivaly tamin'iny dia nanina ry ny tsy miverina. Ho fantatra amin'izay dia tonga l'izy hiverina tsy hiverina. Miombona amin'Andriamanitra. Ty faharoa ty misy taon'Andriamanitra mamaly anao mihoatra noho ny vavaka vitanao. Mino hafa tsika rehetra efa manana témoignage izay fa tsika fotsiny indraindray minimanadino satria tsy tao anatin'ny eritreretintsika fa baden'le zavatra eritreretintsika. Mivola Andriamanitra ohatrany moa fa mila ariary zany amin'ny teny gasy. Miroa alina Andriamanitra fidianako vary. Tonga avy any gonom-bary. Miroa alina Andriamanitra fidianako. Le gonom-bary efa vita, efa ao trano. Dia tsy misokatra ny ao anatsika hoe varina roa alina nangatahanao fa nanome mihoatra Andriamanitra satria tsy niandry ny fangatahanao indimy izy. Fa tonga dia le gonom-bary nomeny fa tsy nataony vola teny tananao. Dia renao be mihitsy ny hoe misatra ny amin'ny gonom-bary fa tsy ny moa zany nangatahako fa vola ny tena izy ianao na ianao ary manamaivana an'le mihoatra tao anaty Andriamanitra hoe eo aloha ary ambara-patonga ny lesona talata maraina fa tiako ianao mba tena ankasitraka kosa tamin'le mihoatra mba nataoko fa tsy fatra-pimonmonina amin'le terenao hovaliako nefa za te hanao mihoatra noho izay angatahanao. Nisy exemple tsaroako nisy taona zay nisy napahita fity dia zay telo mianaka kely dia ndao any amina restaurant dia alaivo sy alenareo izy tseka moa zany tonga dia tena hoe tsesy miala eto. Hainareo nalain'le zanaka kely frity zay fotsiny aveo zay fotsiny tanareo amin'izay le izy enao zany na hoentiny eo amin'ny restaurant buffet ary dia frity ny tadiavinao nefa le olona mitondra manasanao tia hampanandrana anao zavatrafa akoatran'le frity izirizirianao. Misy olona manatrika eto miandry valim-bavaka frity fa raha mety tsara eo amin'le fepetrandrasan'Andriamanitra valim-bavaka buffet ny mialany. Tsarary ny fahanginanao. Ohatrany tsy mampino isa ame exemple be dehibe rehefa aveo mihina fa mbola isy fotoana. Exemple amin'ny testamenta taloha, exemple amin'ny testamenta vaovao, exemple amin'ny testamenta amin'izao. Fa raiso noho ny lesona dia ameo mame exemple avy eo. Efa isany natoro avy raiso aloha. Tena akaikinao afaka mamaly mihoatra Andriamanitra hoe tsy voatery eo amin'le mahatery anao hoe voafetra ny mahatery anao hoe zay ny maha-Andriamanitra azy hoe naran'i Jesosy ary ho an'Andriamanitra zay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika. Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho izay heverintsika araka ny hery izay miasa atao amintsika. Fa ahoana Andriamanitra ary mba oviana Andriamanitra ny manao an'ilay mihoatra sy ilay surprise
rehefa manaiky ianao iaina ny fitiavany sy ny fahafenony eo amin'ny 9:25 eo loka eo ihany le condition amin'ny anaran'i Jesosy alala ny fitiavany Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Misy fotoana ianao feno Andriamanitra tampoko dia amin'iny misy le surprise. Dia tampotampoka eo dia lobaty Andriamanitra dia tsy misy indray le surprise. Satria rehefa feno Andriamanitra indray mandeha ianao dia tsy hoe feno Andriamanitra foana. Fa misy fotoana io miaina rehefa variana ianao. Misy fotoana io miaina rehefa tsy ampy vavaka tampoka ianao. Miaina io rehefa tsy ampy fanambarana sy fifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Nefa ny toetra dia voalaza fa avy ao amin'ny communion. Le voalohany teo miombona tsara amin'Andriamanitra ianao dia amiraina le valany. Ty faharoa ty miombona tsara amin'Andriamanitra ianao mamoaka toetra milay be, toetra n'Andriamanitra tsara be, dia tonga dia marisika be Andriamanitra no surprise. Ny atao hoe surprise tsy tenenina meloa. Dikan'izay izay ho voatononao marainao zany hoe zalasa lavitra lany amin'ny avo dia mbola ambony noho iny le ho ataon'Andriamanitra amin'ny journée iny. Ianao zany raha mba mitsodraniny ao tokantranao vao maraina ampy ny vola androany dia tsy izay zany le ho ataony fa mihoatra. Dia raha mitendriny hoe mihoatra noho ny ilaiko indray ny amin'ny herinandro ity dia mbola tsy izay indray zany le ho ataony, mbola mihoatra noho izay indray zany le ho ataony. Tsy haiko raha tsy mahafinaritra anao angamba le izy. Aloha tantaraiko kosa ity fahaseran'Andriamanitra resahako dia samy miaina an'ilay izy. Alléluia. Jaune 15:4 amin'anaran'i Jesosy tomoeramiko ary izao aminareo tandremo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy, tsy mahay mitondra vokatra, tsy mahay mamoaka toetra ho azy amin'ny herin'ny tenany. Raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha vao tsy manana communion amiko dia tsy mahay mamoaka an'le toetra anaovako surprise aminao. Miverena amin'ny fiombonana dia mamoa toetra. Le resantsika be dia be hoe mamela helika ka raha tsy enonako amela foana ve misy surprise ao e. Tsy noho ny amin'ny surprise koa ny aretana. Ho reraka indray koa ianao, ho zan'Andriamanitra toetra hoe araka ianao kika miankohaka amin'ny surprise indray. Zany zany tandremana daholo indray zany e. Fa tsy hoe mahatonga mandevitra ny tsy noho ny aminao e. Fa satria Andriamanitra monina valipity ho anahy, miankohaka amin'ny valipity. Atao fotsiny tokony atao, natao hamelana ianao e. Mamela fotsiny, natao handevitra ny ianao e. Mandefera fotsiny. Ny olona feno Andriamanitra dia feno fahatsarana, feno fisaorana, feno fanahy. Meko exemple anankiray ianao vetivety. Saoly nangataka vavaka tamin'i Jehovah izy tamin'izany. Nangataka izy mba hiverina amin'ny Jehovah avokoa ireo jiosy diso lalina rehetra nanaraka an'i Jesosy. Mihoatra noho izay no nivalian'i Jesosy. Izy mihitsy nataon'i Jesosy nino azy. Zany natao hoe fanotronana. Satria le fo tsara fa le fievitra diso dia afaka miseho Andriamanitra amin'ny surprise tsara. Fahatelo farany, Andriamanitra afaka mamaly anao melohan'ny vavaka sandratrao. Vao andehanao hoe raha io maneno sonnerie tirio, efa tonga le valim-bavaka. Eto misy olona reraka be mihitsy. Fa tsy any amin'izany tsony. Ny anahy pasteur na dia izay angatahako mivaly dia fampy anahy. Andriamanitra te hifandray aminao. Hoe vao misenta, mbola tsy tavavavaka, ianao za vao andeha andohalika hoe misy mandondona sady, misy olona mitady eo, dia tsy mahazo sorena. Ary tsy ampozinao, mbola tsy latsaka koa ny mivavaka ataonao, efa ambavahady le valim-bavaka. Aloha asina théorie aloha dia resako anao pratika rehefa avy eo dia hitako hoe ianao tsy hiaina an'izany fa hiaina an'izany ianao. Ary misy fotoana ianao efa hampiainan'Andriamanitra an'izany fa ozy ianao hoe coïncidence. Dia teny aminao fa tsy coïncidence ilay izy ka. Andriamanitra nifankahita tamin'ny fisaintsainanao ilay izy. Hitanareo mahatonga antsika mila manara-maso tsara ny fisaurantsika n'Andriamanitra. Sao dia amin'ilay fotoana mahalian'Andriamanitra ohatran'ireny mihitsy ny adininao. Aza mora manadino ny zavatra ataon'Andriamanitra fisehoany eo amin'ny fiainanao mba mahatoky amin'ireny fisehoany ireny ahafahany manendry anao mpanapaka amin'izay karazana fisehoana manaraka hitondrany ianao. Isaia 65:24 indray ary anaran'i Jesosy. Le voalohany
rehefa tsara fiombonana dia amoraina. Valiana eo amin'ilay nangatanao ary amoraina. Hainao ny dikany hoe amoraina? Zavatra tokony herintaona fitaina 2 minitra amoraina. Avereny hoe hamoraina hoe. Le faharoa rehefa mamoaka toetra tsara ianao tonga dia surprise indray ny amalian'Andriamanitra vavaka anao. Mofo ray ny angatanao tonga dia latabatra feno sakafo koa. Ohatra zao izy, mofo ny angatanao tonga avy n'Andriamanitra mamatsy latabatra feno sakafo. Mofo accessoire finanana an'le sakafo voniny eo. Le fototra nangatanao zany ambokambony eo amin'le fahafenonana ataon'Andriamanitra surprise. Ty fahatelo ty vao misaina ianao hoe efa tonga mofo. Na raha Jesosy raha tsy mbola miantso izy. Esaïe 65:24. Isaïe 65:24. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly ary raha mbola miteny izy dia iaino aho. Fa maninona Andriamanitra ny manao an'io misy fotoana dia tsy amin'ny fotoana rehetra. Any le fitrandrany. Raha antytsika zao tokony mba ohatran'izany foana dia ataovy ohatran'ilay tadiavin'Andriamanitra foana dia manao izy. Amin'ny 9:20 valiny. Izy koa zany mahafinaritra be tsy lavitra be izy. 9:20. Ny anaran'i Jesosy. Teo faly amin'ny Jerosalema. Rehefa faly aminao Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra mifankahita amin'ny fisaintsainanao ny famaliany vavakanao. Oviana ianao no ampifaly an'Andriamanitra, verinao amin'ny communion indray ozy Jesosy, zany teny zany dia nilazaiko aminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako. Faly Andriamanitra rehefa miombona aminy ianao. Ka aseho anao ny fifankatiavan'ny prala tahaka ny tiavan'i Jesosy anao. Ary inoko fa zay anisan'le hoe fa tsara sy mahafinaritra raha vao prala miara-monina didiany Jehovah ilay fitahiana. Anisan'ny zany vao misaina ianao tonga le izy. Communion miseho amina toetra amin'ny mampianatra anao. Ny toetra amin'ny mpianatra dia fifankatiavana. Mifankaty. Ary ny référence dia mifankaty tahaka an'izay nitiavany Jesosy anao. Hoe exemple pasteur va be lava be ny théorie anao. Tiary le izy. Mena Mosesy ny vavaka indray mandeha Exode 8:25 dia dinganina amin'ny 27. Ty zao le hoe tsara fifandraisana dia amoraina amin'ny valiny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy indro izao hialy eto aminao mantsy amin'ny Farao, angataka amin'ny Jehovah mba hiala ny lalitra amin'ny Farao. 9:20. Ary Jehovah dia nanao araka ny tenin'i Mosesy ka nampiala ny lalitra betsaka tamin'ny Farao. Namoraina le izy, vao avy mivavaka tonga dia niala daholo ny lalitra. Lalitra tsy noroahana. Lalitra mahafantatra ny tokony ataony miala eo amin'izay toerana tsy tokony hisy azy. Taiza hoe izy Mosesy niaina an'ilay surprise teo anoloan'ny ranomasina mena. Salamy 114:5 aminaran'i Jesosy. Inona ny zато mahazo anao ranomasina no mandositra ianao ary inona ry Jordana no mioroka ianao. Na Mosesy ary gaga rehefa nisaraka ny ranomasina mena. Rehefa mandinitsika ny tenen'i Mosesy zao ny teneniny hoe aza matahotra nareo fa ho hitanareo ny ataon'i Jehovah amin'ny Egiptianina. Tanen'ny Egiptianina ny antefan'ny fampahirezany fa tsy azo ny antsaina izay ho ataon'Andriamanitra amin'le rano eo aloha. Mihoatra noho izay takatry ny finoan'i Mosesy no nataon'Andriamanitra tamin'io fotoan'io. Mila fa voarainao le lesona satria nisy toetra tao atao hoe malemy fanahy. Taiza ho aiza indray ary le hoe vao nisain'i Mosesy dia tonga dia nataon'Andriamanitra. Rehefa nivadika tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ka nanangana omby lavolamena tamin'ny alalan'ny Arona izay nanondrana, dia marihana fa rehefa nidina avy any tendrombohitra Mosesy dia natsipony voalohany dia ny tablety na ny didy folo nosoratana tamin'ny vato sorena tamin'ny zanak'Israely izy dia hoe tsy mendrika an'ity zavatra sarobidy be ty to dia mipotehany le izy. Exode 34. Tonga dia Andriamanitra nireagira. Mosesy manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka an'le teo. Tonga dia vao misaina dia mifankahita. Exemple fiangonana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 13 nangataka ny fiangonana hoe iza no iraka irana anao ny asa missionnaire namala amin'ny fanamasina Paoly sy Barnabasy. No amraina le hoe iza ny tokony ho aiza.
inona le mihoatra, inona le surprise. Asan'apôstôly toko 12 nahiditra hatramin'maizy ny Petera nivavaka ny fiangonana. Andriamanitra mivavaka zay mbo kasihanao ny fon'ny procureur proviseur procureur ahita fity Petera ary tena tsy ho fatifatana izy, mino zay fa raha pitso maraina oatra zao efa afaka izy. Tonga Andriamanitra namaly tsy raha pitso maraina fa tamin'ny latsaka ny vavaka ny alina iny. Zany hoe mivoaka tao ivelan'ny fonja zany Petera, tsisy taxi, tsisy ninona, tsisy, satria tonga Andriamanitra amaly mihoatra noho zay angatanao. Misy taona zany na ianao ary misaina hoe ty valim-bavaka ty Jesosy na amin'ny fin du mois tsy maninona raha mba ataonao. Le izy amin'ny valy sasany avy eo dia efa maneno ny sonnerie efa vita le izy. Ho ataon'Andriamanitra amin'ny fotoanany amin'le tsy ampoizinao fa tena hitany nefa fa tena ilainao. Petera tsy nahita le hoe mifankahita amin'ny fisaintsaina fa rehefa hitako iny tantaraiko anao, mbola tsy hitako aloha. Petera nangataka rehefa nitokana tao amin'ny efitrano ambony hoe izarany zay nasain'i Jesosy nizaraina. Tonga ny fotoana Pentecoste alahady maraina, feno fanahy valy le vavaka no amraina le fitoriana tiany zareo atao tamin'ny alalan'ny fahasahiana napetrak'Andriamanitra tao anatiny tamin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanahy. Inona le surprise ndray tamin'ny andron'ny Petera? Lasa zareo nitorotentany amin'ny Cornelio dia tsy napoiziny zareo sady tsy nangatahany teo ampitoriana teny latsaka ny fanahy masina. Zavatra mihoatra no nangatahana. Ao amin'ny Matthieu ndray tonga dia mifankahita tamin'ny fisaintsaina amin'ny Petera ny fahaiza-manaon'i Jesosy. Tonga avy any le mpitaketra, tadidinareo zay tantara zay, ozy le mpitaketra. Aiza ny etra? Voalova e? Ary le pasterareo ngamba mandoa, izy mantsy makarakitra foana. Sady masika be mihitsy. Dia Petera zany mandoa izy ka. Ay, raha pitso maraina mila mandoa zany nareo. Petera ne vao avy nantany an'i Jodasy vao eo ahoana ny kesy. Dia Jodasy moa zany valy teny Jodasy dia tsy misy foanao. Tsy mbola niresaka tamin'i Jesosy akory Petera fa vao teny an-dalana, vao iverina tao an-trano ny Petera tonga dia Jesosy. Izy ny tokony andoha etra. Tsy niandry ny vavaka nataon'ny Petera Jesosy ny amaly azy amin'le vola andoavana an'le etra. Fa vao nisaina an'le izy Petera hoe ahoana ndray re, tonga Jesosy ny teny izy ny tokony andoha, ny zanaka sa ny mpanompo. Fa zao mba tsy hanafotoana azy dana manjono. Misy trondro anankiray zay alaivo amin'ny vavany, misy sekely ao ampy andaovana ny etra ho aya sy ho anao. Tsy mbola latsaka akory le vavaka dia nataon'Andriamanitra teo amin'ny Petera. Eny Jesosy. Luc 19:30 naran'i Jesosy. Rehefa tsara ny communion dia amoraina. Avereny hoe rehefa tsara ny communion hoe amoraina ny valim-bavaka hoe. Luc 19:30 naran'i Jesosy. Mankanesa amin'ry voatra tandrifinareo ry. Ary raha vao miditra anareo dia izy zanabiriky mifatotra ho hitanareo zay tsy mbola nitaingenan'olona. Vao izy dia ento ery. Vao mantany le olona zao valiana to dia manaiky io. Amoraina. Taiza hoaiza nisy surprise teo amin'ny fiainam-panompon'i Jesosy. Luc 23:34 naran'i Jesosy. Hoy Jesosy teo amin'ny andro fijaliana nijery an'le mpamono. Lery, retsy le mpamono zany eo. Mamono tena sady nalainy zareo fitafiny dia nizarainy tena hoe tsy rariny e. Sady tsy mety. Hoy Jesosy, raikeo mamelany ny eloko retsy. Retsy. Manaraka tsara tsika. Tavroana maheno tsara tsika aloha. Ny sujet de prière Jesosy ho an'iretsy miaramila romanina sy lehibe dehibe tsy mahafantarana tokony ataon'ireo mamelany ny eloko retsy fa tsy fantany izay ataony. Dia voalaza be mihitsy hoe ary dia nanaovana izy ireo loka ny fizara fitafiny. Hainao surprise tsara voarain'i Jesosy. Le miaramila romanina netiny ambavaka mivaly satria avy eo rehefa le kotrokotroka amin'izay le orohoro-tany sy le aizinadiny telo dia tonga saina le nentiny ambavaka hoe marina tokoa fa marina ity lehilahy ty ary tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy nomboany io. Fa ny surprise tsara voarain'i Jesosy retsy ny nentiny ambavaka fa le jiolahy tato ny valim-bavaka en plus. Io rangay tsy nentiny ambavaka. Ka zao mety tsy mampino anao zany fa hitataranao amin'izay rehefa avy ohatra ny ahoana izy aty amin'le contemporain testameta amin'izao. Aloha mbola faranantsika aloha. Taiza hoe Jesosy niaina an'le hoe
manao zay mahafaly an'Andriamanitra tonga dia vao misaina dia tonga dia mitranga. Jauna toko fahenina andininy faraika amby roapolo mba jereo ny tenin'Andriamanitra ny ampelantananao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia te handray an'i Jesosy ao an-tsambokely mpianatra ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. 15 km en profondeur en lac anisan'ny zareo 15 km. Tany ampovoany be tany satria 30 ny diamètre, 15 ny rayon, ilaina matematika. Fa izy ny tenin'Andriamanitra. Vao andeha isainy Jesosy hoe aoksika hivavaka andeha ho eny ampita amin'izay tonga 15 km par seconde. Mba omeo anao hoe inona ny fizika manazava an'izany hoe mandeha 15 km seconde zany? Inona zany? Sambondry Petera. Ary rehefa tonga teny ampita zareo tsy hoe sakoroka amin'ny volondry Petera zay tratran'le rivotra be. Misy zavatra te hirizin'Andriamanitra anatin'ny fahagagana ataony fa te hanaitra anao zavatra efa fanaon'Andriamanitra io fa draindray tsy mahatonga sainantsika dia lasa tsy hainantsika fa na Jesosy tsisy fotoana teo hoe ary Jesosy tonga tao anaty samba ary niteny tamin'ny mpianatra fa tsy mpiara-mianatra. Ny mpianatra hoe asandrato ny tanareo dia hivavaka tsika raha inay zay ny an-danitra mitady ho very aty ampovoan-drano zay raha mba mety ianao. Itodo zay andeha soma tsara hiaraka aoka mba ho lavitry ny loza ho lavitry ny faharendrehana ny sambo ary ho feno hery sy tanjaka ny sandrony Petera hitsoka ny rivotra ho tonga soma tsara zay tahaka nandy anay ho tsara mandroso tsara miverina ho tain'Andriamanitra melaka tsisy tena kaikanao tsisy an'izany hoe fa vao neditra tao anaty sambo hoe vao ny saina ny andeha efa tonga. Ny aleluia anao aloha zany tsy mandresy lahatra mihitsy aloha. Aleluia mingorongorona fotsiny. Amoraina ny valim-bavaka rehefa tsara communion. Nisy tao pasteur Rodolphe nanana etaeta iao na mpanompon'Andriamanitra tao hoe Meltary. Dia nisaina izy hoe hanangom-bola efa programany mianaka mihitsy hanangom-bola dia hankataka visa dia hitady azy any amin'ny tranony any États-Unis. Tena koa faliko fa nanombonomboka ny teniteny anglisy hello how are you iainany le finonako na amorain'Andriamanitra le izy io rangahy io nentin'i Jesosy tao amin'ny salon ny soavim-bahoaka tamin'izany amoraina mihoatra noho ny vavaka tamin'izany nanao émission dia le mba amin'ny négosy amin'ny radio zany zay mba asa fanompoana fo misanjatsakely mba tena fa tsy miteniteny foana zay fa raha mba mety nareo dia Jesosy momba anay mangataka izay mba hoskafa anao ny lalina ahafahana miara-miasa amin'ny radio dia mba tsy ho voasakatsaka an'izay. Ny vavaka anao tao ahita fity amin'ny radio. Ny nataon'Andriamanitra radio mihitsy ny nomeny. Ary le radio io fetifety kely dia hiteka kokoa noho izay ianao rehefa avy eo. Io radio io radio n'le olona ny teny hoe tsy tokony mbola hanao émission nareo fa maika be sady émission nanilika. Radio ho an'ny mpanilika no lasa ny voailika. Nefa le voailika tsy nangataka radio fa nangataka mba handefa émission radio. Efa vita teo zany le tehaka zany azoko zay vao azoko le izy. Zay vao azoko. Andriamanitra mifankahita amin'ny fisaintsainanao. Ndray maraina pasteur atao bypass. Fo izy izy. Jesosy te hinona gisa zany. Tsy mivavaka izy hoe tena raha mba zao zao misy gisa fa tadiso le teniko teo tsy mivavaka izy fa ny saina. Raha mba misy gisa zao naneno ny sonnerie tao vavady. Dia izy zany. Dia misy gisa avy any province ao amin'ny pasteur. Zao matoa zany tantaraina mba hisokafa ny saintsika aloha. Hoe ty resaka ty ne tsika zany eo amin'le hoe meo an'ity dia ataovy amin'ity dia amin'ny alalan'ity dia raha tsy ty dia tsy ty. Andriamanitra afaka manao zavatra be dia be fa mba ataovy mety le fifandraisanao sy Andriamanitra. Amen. Ny anamba tantaraiky fitifity. Amorain'Andriamanitra ny vavaka ataonao. Nisy taona zay ny vavaka Andriamanitra tena mila mividy jiro solaire fa tsy milamina ty sécurité eto amin'ny tanàna ity. Vavaka andeha hividy nampahitan'Andriamanitra fity. Amin'izay izy zandray ny natahotra. Hozy le olona firy ilain'ny pasteur. Aika izy io rehefa tena tonga eo aminao tsy enao koa ve dia say teny ty mapoly tsy teninja sroa
na le olona araka hatra anaty gabone zany asiana ve izy ty hitanao apetraka Andriamanitra amin'ny fahendrenao hoe fa firy marina tokoa moa le ilainao e nangovotra tena tsoka nangovotra fa hoanao fa firy le eritreretina hovidinao anay fa tsy haiko zay valina zay alainao pasteur ao zay fa to de vidiko amoray na ianao tsy niteny hoe ohatra ny vidy jiro azy zany de miandriandrinao zany izy teny hoe ividy jiro ianao raha vao manao an'izay ianao de mainka angarian'ny olona satria avy aminao ohatra le indray mandeha zay niantsena tany amin'ny grande surface zay efa ela tsy niantsena tany fa averin'ny tompo any alleloia de manao ianao zany aloha makao zany tsy hoe mbola ho avy ny fotoana no an'izay tsika tonga de la rêve daholo de payene fa tsika aloha miditra zany tsy maintsy manisy anaray paty salonina telo azo atao efatra fa telo ampianarin'Andriamanitra koa mba tsy zavatra verivery reto nividiana ok mety io ndao amin'izay rany tonga teo amin'ny kesy pasteur ao fa to de toanay ty andraso aloha ary tsy azo atao an'izany zay Andriamanitra zay efa nentinao teo de inonao pahitan'Andriamanitra fity eo fotsiny fa tsy hoe mahazo miverina ve amoray n'Andriamanitra ndray mandeha zay sy pasteur avy nanao asa nety le olona teny amin'ny ampivatra teny akoron-drano nampidiriny tao izy vidio zay tianareo gony tsiramamy seky netiko fa zay le hoe sotra n'Andriamanitra miendry ianao rehefa miaraka amin'ny olon-kendry inona hoanao alatsika pasteur de izy pasteur zao izy kaika ray avy de gâteau ray avy afaka mitondra siramamy tsika zany io rehefa isokatra ary matoa zany averimberina izy zavatra isokatra ato ato satria misy olona eto me tsara fanahy me tsara toetra tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tsy fametran-tanina le izy ny fotoana androany maraina fametran-tanina amin'ny fampahitana fity gony tsiramamy tsy zay ny androany fa enao mila tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra manamora manafaingana manokatra manao zavatra surprise be de be ary tena lina be zay mba handreny vavolombelona avy any am-bavanao aorianan'izao fotoana hitoriana ny teny fahamarinana zao fa raha nataony zany noho ny amin'ny famindram-pony sy ny fahasoavany mino fampahita fitiany tsirairay avy zay tonga eto koa Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta 2011 bloqué tao amin'ny ambassade ny dossier 2012 ny sisika novaina ny anarana moa tsy afaka ovaina novaina ny passeport novaina an'izao andehanao an'izao andrarà anao séminaire ohatrany hoe olona hafa le mandray le passeportnao amin'le fiasana olona ray le mahita izy areta androany izy mpandrarà androany izy pasteur izy ty izy io maika ianao tsy mahazo ny vavaka nangatana zany Andriamanitra sokafo ny visa Schengen ny anaran'i Jesosy maso ny jamba ary mahiraka zay visa avy tsy isokatra 2011 2012 2013 2014 fagagana na izany 2015 iny daholo efa nasesy daholo ny teny fikasana ozy Andriamanitra tsy alefako aloha nareo any ary sisa tsy miteny ohatr'izay kivy ianao vao miteny an'izay izy ozy Andriamanitra hoe tsy mbola alefako any Eropa aloha nareo Corée du Sud zavatra tsy angatahanao tsy anananao vola marina mafy na mividin'ny sakafo anankiray andehananandry ary tsy vita mividy azy tonga de toan'Andriamanitra ny frais ny kala ny déplacement ny katra ka Andriamanitra afaka mamaly mihoatra fa zabadenina be anao eo amin'le ohatra le matery anao hoe eto izy Andriamanitra eto inona zany aty iny tiako amalina anao tena akaikinao ny anao eto ny an'Andriamanitra aty hoe ataovy mety ny toetra hoe amen tany andafa nisy fotoana hoe nisy telefoniko vaky zay zany de tsy foy tsika gasy koa zany tena mila amboarina efa vaky l'écran de tsy foy mangataka amin'ny tompony tsy mba hisy fiavozana toe-tsaina de tonga de ndao mba andehandeha de mba tsy haiko sao de mba mora ny aty anamboatra telefônina vaky ny dirina taon'le mpivarotra voaka tao tablety vaovao nentina tsy hainao no miteny hoe tramba tiako ry tsy hainao raha vao ianao no miteny de misy ny olona ndahody fa natongavanao zavatra hafa ny alanao oka Andriamanitra ke manana programa hafa tamin'ity taon'ity tetsy trampokon'olona
faly loatra eo fanatren'Andriamanitra somariva tondona hoe andeha hivavaka adino hatramin'ny lakile tomobile ao anaty tomobile midy rehefa le farifaly tsara rehefa minanina avy mivavaka avy nandre mivavolombelony rehetra alleloia tonga teo amin'ny varavarana am'izay voasafosafo daholo ny faritra rehetra ahoana izy tarafina amin'ny jiro am'izay io le lakile mahatoky tsara miandry zay sitraky ny ray eo amin'ny varavaran'le eo amin'ny vavany sy démarreur jesosy tompo ampio to dia aniraka akizy dia aka double lakile any trano zay mivavaka ataoko dia efa natao dia sotran'Andriamanitra le isa rahalahy dia nitaingina moto dia papapapapa dia zay sy ny akizy to dia nijanona teo amin'ny varavarana to dia nijanona teo amin'ny tomobile dia tsy hay hoe ny andro efa maizina tsy hay hoe naninona ohatry ny nalaiko zay le portiera dia nisokafako nisokatra dozy lasa aloha dozy hoe ary kay adinoko kay nanidy dia lasa nakeo amin'ny chauffeur nisokafana midy ianao mangataka mba azo lakile any an-trano Andriamanitra mampanokatra an'le portiera anankiray mba ahafahanao mody mandriamanitra mamaly mihoatra farany fanena amin'ny fisaintsainana miantso mécanicien raha misy problème ty tomobile ty jerevana tao tena zao problème aty pastera ianao zany voisentindray hoe fa misy pièce tanaty moto ako ato pièce maninona netiko fotsiny le izy zay to dia mety amin'le izy le izy mbola tsy latsaka akory mivavaka hoe Andriamanitra ny pièce ianao Andriamanitra tanareo tsika reto tsy mety tsika tsy mety mampaela an'le izy fa ndao mba etsika fa zany tantaraiko zany zavatra azo iainana ampatsahivon'Andriamanitra ampahirezana atsika tsy hoe izahay miavaka miainana zany enao koa efa niainana zany fa nataonao coïncidence le izy efa adininao le izy fa androany mba tsarovy ome voninahitra Andriamanitra dia am'izay Andriamanitra afaka manoya eo am'izay misy ianao ndray androany manasanao hitsangana fa fantananao misaoran'Andriamanitra mifonao manontolo ankasitrao Andriamanitra misaora azy averenao anatinao ny etaeta tena iombona aminy ho tsara toetra ho tsara fifandraisana aminy tsy fandiso fifandraisana amin'Andriamanitra misaotra ray aminaran'i Jesosy fa fotoana androany dia inonay ampatsahivanao anay fa zay no tsy mety mahatonga le izy mbola ela fa ny avy aminao afaka moraina afaka fainganana afaka mamaly mihoatra no izay angatahanay ianao ary afaka mifanena amin'ny fisaintsainanay ary amin'ny famalianao Jesosy misaotra betsaka satria tsy avy aminay zany fa avy aminao ray sonidera sy laza ny ajara voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tsaroviny tsara ray avy zay tonga eto ho sitrana le fomba fiatrehana le mahazatra ho sitrana le fomba fiatrehana amponoana hoe tsy maintsy zay nangatahako ampianary zay tena anaiky fa ianao Andriamanitra mihoatra Andriamanitra ny fieverana Andriamanitra ny fahatsarana Andriamanitra tianay Andriamanitra mitsimbona anay tsaroviny tsara ray avy zay tonga eto eo am'izay mavesatra misy azy eo am'izay mahatery misy azy na mety ho aretina fanentaina fampahoriana mety ho olana mety ho ady mino zay fa rehefa miombona tsara aminao tsy manery anao zay ataovy ireo fa mahatoky koa zay fa afaka hitranga sisy eo zay anjara tokony ho an'ny tsiraray avy amin'ny fisehoanao satria Andriamanitra mpiaino vavaka ianao mahay manao mihoatra ianao ary afaka mifankahita amin'izay fisaintsaina ny tsiraray avy ny anaran'i Jesosy Kristy avana zay tanao nononaka fiadanana ho anao aminaran'i Jesosy fiadanana ho anao aminaran'i Jesosy fiain'Andriamanitra ho anao aminaran'i Jesosy mandehana zamana dia mankasitrahan'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony sy izay ho ataony eo amin'ny fiainanao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tiava mafy an'i Jesosy mahazo toerana vetivety anao fanatritsika elana tsiny depasy kely fanafana fo be le témoignage zay daholo ny témoignage ko pastery avy to dia mifitaiko teo tena amasy tsy hoe tabataba fa samborona foana rehefa le zomasy le sabotsy ona pastera ny vavolombelona reny izy reny pastera any misaotra betsaka dia mba kalain sisy ny ataontsika rehefa tonga amin'ire somary fa nareo makany aminy fa za zay fa nareo makany tonga tany Corée du Sud zay lany miba io ba io mantsy mety lany enao koa ny tanin'olona tsy afaka nasabady hoe banisy ty ban'le pastera mivavaka mifagagana fa tsy maintsy nisy nefa nisy taona ohatrany tsy ny any koa zany manala kirary rehefa miditra tokantrano dia mibanao zany maloto kokoa noho ny fa lana miba eo miasa sainy hoe dia ahoana asena anaovantsika amin'ity tsisy ba ty tonga avy le tompotrano sady tsy resaka tsy mifankahazo to dia ba nahazo ba dimy avy zay io zany misy zavatra tsy voatery teneniny fa rehefa mety io na ny tany lavitra amina olona tsy mahay ny teninao ary zay porofon'Andriamanitra izy hoe tsy hainao mahay miteny hoe
Ray mandeha nisy na miabakiraro anankiray dia nahita fity be izy dia titezany hoe mba manomeza bafa mahita fitenao raha tsy mila an'izany. Ohatranao hitan'Andriamanitra miasa saina kely andeha ahoana le akikely tongotry kely iny re dia Andriamanitra miasa any amin'ny tany lavitra tsy mahafantatra ny teninao. Tonga avy any izy ohatran'ny reny le mainy afo reny. Ohatr'izany moa zany rehefa tsy mifakazo resaka to dia alefa koa moa ny alefa resaka koa izy koa ny matinona ny tanin'olona eo. Fa tonga dia nahazo ba 5 avy zay. Telo lahy zay to dia nahazo ba 5 avy fa tsy hoe ba telo ifandrombahana. Andriamanitra rehefa hiasa afaka miasa mihoatra. Aza asiana fanahina, aza asiana tahotra, fifandraisanao amin'ny Jesosy ny angaviako mba ataovy tsara moa. Tsangana dia raisiny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatanterahany tenin'ny Tompo aminao hoe arindro izao mba anao mandraikariva mba ara-patoga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mandehana ilay zanaka tia vavaka, tia fiombonana, tia maneho toetra tsara, hifankahita amin'Andriamanitra sy hifandray aminy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy andre vavolombelona tsara avy eny am-bavanao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen. Azadino fotoana antsika rapitso tonga avy eto amin'ny etaeta.